Fahalemerabantsika tsiraiavindray satria izao talata maraina fa 1 volana febroary izao manona fahasoavan'ny tompo aminao hatrany izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Aloha anderatsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavaksika. Ny tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izahay ny amin'ny tompo-taona izay omenao anay nio, misaotra ihany koa izay mamahana anay ny amin'ny zavatra tsara aminao, nataka aminao hiasa sy hanavaonay mandrakariva. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao fahasambarana arovan'ny lalàn'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Romana 9:7 manao hoe fa izay tsy hain'ny lalàna satria nofony na lemiasy dia vitan'Andriamanitra tamin'ny izy naniraka ny zanany. Naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanamelika ny ota tao amin'ny nofo. Amen. Tsy maintsy arovana amin'ny alalan'ny lalàn'Andriamanitra ny fahasambaran'ny olombelona. Fankataovana ihany no mety ahitana izy ireo ny fahasambarana marina. Ny lalàna no fefy napetrak'Andriamanitra manodidina ny tanimboloboka, voaharo amin'ny ratsy izay mankatoa azy. Nanaraka ny lalàny tena ny Adama rehefa nandika lalàna. Tonga andevy izy rehefa tsy nankatoa. Dia toy izany ny diran'ny singa mpanakorotana tao anatin'ny olombelona avy amin'ny fitiavan-tena. I Kristy no maneho ny tena fenitra marina. Mety ho tafara indray amin'Andriamanitra ny olombelona noho i Kristy. Tonga izy mba hiaran'ny fanamelomana ho faty tokony ho an'ny mpandika lalàna. Tsy misy fitsipiky ny lalàna azo hovanana dia iray aza mba hanomezana fahafam-pon'ny olona, na lahy izy io na vavy, ao anatin'ny fahalavoany. Izany na tonga ny Kristy nanolotra ny ainy ho antsika tsirairay avy, mba hiaran'ny saziny tsy fankatoavana eo amin'ny toerantsika tokoa izy. Izay ihany ny fomba azo namonjena antsika olombelona sy ihany fomba nazahoana nanam-pirofo fa ho azo amin'ireo izay atao ihany koa ny mitandrina ny lalàna. Tonga teto an-tany Kristy ary nijoro teo amin'ny toeran'ny Adama ka nandresy teo amin'izay tsy nahombiazany. Natao ho fahenjena, fahamarinana, fahamasinana ary fanavotana ho antsika izy. Talohan'ny nanorenana an'izao tontolo izao no efa nanome toky i Kristy fa hanolotra ny ainy ho avitra raha sanatria hivadi-pitokisana amin'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy. Naneho ny fitiavany izy tamin'ny nampietsen'ny tenany ka nidinany avy any an-danitra mba hiasa ety anivontsika olombelona lavo. Tsy afaka niatrika ny fahavalo tamin'ny herin'ny tenany izy. Natolotra Kristy ho an'ireo izay mibebaka sy mitandrina ny lalàn'Andriamanitra ny tenany sy izay rehetra nananany ny voninahitra sy ny toetrany. Izany no an'ny fanantenana ho azy ireo. Milaza mazava Kristy fa tsy tonga handravany lalàna. Io ny fanehoana ny toetran'Andriamanitra ary tonga ao hanatanteraka an'izay rehetra voasoratra ao. Tonga ao hanamarina an'izany eo amin'ny fiainako maha olombelona ahy, hanome ny ohatry ny fankatoavana rehetra. Aokan'izany izany tsy ho adintsika mandrakariva fa tonga antsika tsapa ny alalin'ny fitiavan'i Kristy antsika. Amen. Andriamanitra tsara ny ezan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izay mba ampiresenao hatrany manokana mba tia fankatoavana ny lalànao ary hanaraka ny dia-tongotry Kristy hiara-mandeha aminy tokoa ny ary havita afohy tena ihany koa ny amin'izao tontolo izao amin'ny fanarahana anazy. Aminaran'i Jesosy, amen.